Savy option Tino am Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongafa mitsidika ny magasin Vista apita ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Roapolo andro mialohan'ny katonany fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy vitsy dia vitsy tsy araka ny vina napetraky ny siany ny fitombon'ny isan'ny mpifidy hatramin'ny alatsinainy fa 9 janoary 2024 lasa teo raha ny teto Antananarivo renivohitra. Tsy marina ny filazana fa misy kitranatranona nazahoan'ny orinasa tsy miankina ny tsena eo anivon'ny Jirama ho ny tompony andraikitra raha niona tamin'ny mpanao gazety Androany. Ny mifanohatra amin'izany nefa ny zava-misy hita ka mampikirosofahana ny Jirama hatramin'izao. Mitombo isatrany namony aina raha ny tatitra voaray makasika ny fandalovan'ny rivodoza ava. Tafiakatra 770 nisan'ireo maty manerana ny nosy maherin'ny 3 alina sy 1 hetsy kosa ireo trabona. Nisokatra ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana CPE amin'ny ity taona ity. Tsy misy fiovana ny datim-panadinana ofisialy hatreto. Samy manampy ora kosa ny akamaroan'ireo sekoly hanenjehana ny fandaharam-pianarana. Maresaka iraisam-pirenena fito taona taorinan'ny Révolution Jasmin naneho ny tsy fankasitrahany tanteraka ny fepetra entina hitantanana ny firenena ny vahoaka ao Tunisie. Nisy ny fifandonana niseho nandritry ny 3 andro tamina tanan-dehibe maro tany an-toerana. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia roapolo andro mialohan'ny katonany fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy vitsy dia vitsy tsy araka ny vina napetraky ny siany ny fitombon'ny isan'ny mpifidy hatramin'ny alatsinainy fa 9 volana janoary 2024 lasa teo raha ny teto Antananarivo renivohitra fanadiny Andra Arson. Ny aona tamin'ireo sefim-pokotany sy ny lefiny maraina io ny teny Androibe ny vaomera maleo tena misana amin'ny fifidianana manoloana ny fanatanterahana isan-taona ny fanavaozana ny lisy mpifidianana na ny RAL. Nandritra fiainan'io nahitana fa vitsy dia vitsy tsy araky ny vina napetraky ny CNI ny isa mpifidy ny soratra anarana hatramin'ny alatsinainy fa 9 janoary 2024 lasa teo. Antony maro nahatonga izany araka ny fanazavahany Randrianarivony Victor Patrick adjoint chef fokotany ao Akorondrano Atsinanana. Fahitako azy satria raha manoratra izay ankehitriny dia maromaro ihany no ahitsy efa anaty lisy mpifidianana izy fa ahitsy ny diso sy ny latsaka izay zany tena betsaka eo fa ny hoe tena tsy tafiditra ho an'ny fokotanay manokana vitsivitsy ihany no tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana. Ny olana nandresy lahatra ny olona hiditra anaty lisy mpifidianana izay ny olana tsy maintsy nysetraina satria ny fanentanana maro isan-karazany zany ny antony izay tsy takona fenina amintsika ny resaka politika sy ny karazany reny manakana ny olona ndray tsy ao anaty lisy mpifidianana fa rehefa hazavaina hoe zone ny mifidy dia vonina izy hiditra ao anaty lisy mpifidianana. Toy izao kosa ny fahitan'ny filohan'ny CNI iva herineriana rakotomanana izany fahavitsihany mpifidy misoratra anarany izany tsy araka ny vina no heverin'izy ireo. Ny anahy moa zany ny zavatra resahako dia tsotra fotsiny ihany hoe mametraka vintsika mba hampanjary zavatra. Ny vina izay heverina fa hampanjary zavatra dia hoe tafapaka manodidina ny 10 millions d'électeurs zany ny mpifidy amin'ny 2024 sy 2025. Ao anatin'ny fanatotosana an'izay zavatra izay zany zao tsika amin'izao fotoana izao ka sarotra amiko ny andehanao hoe ilaza zavatra mialohan'ny fotoana zany fa aleo zany androso le asa dia alao hitatsika eo inona ny trangan-javatra mitranga amin'ny 30 ny volana janvier eo amin'ny
arrêtage provisoire dia hitantsika eo ny toetoetran'le liste amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aprily 2024 zay tsika mitsara hoe ohatrany ahoana ny tena fomba fipetrany. Raha nanontanian'ny mpanao gazety ny isan'ny fifidianana mety vita amin'ilay teti-bola ao anatin'ny LFI 2024 mitentina 70 miliara ariary ny filohan'ny CENI dia toy izao no navaliny. 40 milliards d'ariary vetoko mahavita fifidianana firy. Ny fifidianana présidentielle no zavatra iandrasantsika ao anatin'ny vola izay nomen'ny fanjakana amin'izao fotoana izao aloha zany zay le izy. Raha mitranga nefa zany hoe mandeha indray no référendum dia tsy afaka vizan'izao ny CENI zany amin'izao. Za aloha zany hoa dia tsy te hiresaka ny zavatra mbola ny ekibon'ny omby averiko foana izay zavatra izay ny zavatra karakarain'ny CENI hatreto zany dia élection présidentielle. Ny ady hevitra rehetrarehetra any ambadika any dia aloha ny tompona andraikitra mikasika an'izany no amoaka ny mombamomba an'izany fa za tsy miditra amin'izay dia resaka izay. Raha ny fahitany mpanara-baovao azy tsy resy lahatra amin'ny fomba fiasan'ny CENI sy ny fahaleovantenany marina ny mpifidy no tsy mampirisika azy ireo hisoratra anarana anaty lisam-pifidianana hatreto. Manampitrotraka izany ny fomba sy katsikatsi politika atao ampitondra amin'ny fandrafetana ireo lalàna ifean'ny fifidianana tokony ho totosaina izay mbola tsy fantatra sy manjavozavo ny votoatiny mandrakakehitriny. Eo ihany koa ny hoe fifidianana inona no hatrehana. Raha fehezana iny amin'ny fanjakana ampidirina ao anatin'izay manjavozavo izay tokoa ny mpifidy tsy haharisika azy ireo hanoratra ny anarany anaty lisam-pifidianana. Ny lalàna ifean'ny fifidianana tsy apetraka. Ny lalàna efa misy tsy arahana ho atrandro mpanara-baovao. Indro averina tsy eo anao anaty fotoana fohy ny isan'ny mpifidy sy ireo olona nifidy tamin'ny taona 2024 ka nahalany ny filoha ankehitriny. Iza no hita tombony ary iza no matahotra ny fitomboan'ny mpifidy amin'ity taona 2024 ity. Atsika vahoaka malagasy, atsika tompony fahefagna, mila mifidy olo amin'ragna. Tsy marina ny filazana fa misy kitranatroano nazahoany ireo orinasa tsy miankina ny tsena eo anivon'ny Jirama ny tompon'andraikitra raha niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ny mifanohatra amin'izany anefa ny zavatra misy hita ka mampikoroso fahana ny Jirama hatramin'izao fanadinga eton Andriatsilavo. Tao anatin'ny telo taona sy tapany, ny ohatra noho ny viditsolika eny amin'ny station na ny antsoina hoe prix à la pompe no hividianan'ny Jirama ny solika ahafahana mamokatra herinaratra. Ny ohatra ny ariary zany raha ny fanazavana. Isan'ireo antony nampikirosofahana ity orinasa-panjakana ity zany. Efa maro ny antony natao manoloana izany. Ny hainao manjery isan-karazany. Na ireo fiarahamonim-pirenena samihafa efa nanao antsoavy sy nanolotra sosokevitra avokoa. Telo taona sy tapany aty aoriana nefa vao nisy ny fanapahan-kevitra noraisina hanovana ny fomba fiasa. Nefa zany appel d'offre zany pour tout ce qui est carburant, gasoil, diesel, fuel. Et la condition c'était la condition de compétitivité du prix, c'était quel est le pourcentage de discount par rapport au prix à la pompe. Comme ça, on est sûr des TSMISI, des formules de révision de prix à cause de notre contrat. Donc, ceux qui ont eu les marchés correspondants, la fuel, la gasoil, c'est par rapport à la réduction, par rapport au prix à la pompe. Les tarifs et les indicateurs et en bande lafting le prix de la pompe. Raha tsy ivina, ny Jirama no manjifa ny 700 solika miditra eto Madagasikara, antony nahafahana nijery indray ny fifanarahana tamin'ireo mpamaty solika. Raha ny fahazonany tsena kosa indray, dia nilaza ny tompon'andraikitra fa tsy marina ny filazana, fa nisy ketrano trano na ilay antsoina hoe gré à gré. Nisy appel d'offre mazava hoy izy ireo. Rehefa misy ny fifanarahana soniavo satria tsika tany-tandalana ary betsaka amin'ireo fifanarahana reo tsy hanonona hoe orinasa izy fa ohatra ny adino ilay satria tsy nolazaina na tsy napatsy ivo fa ny mpiara-nombonatika amin'ny Jirama ny akamaronany amin'ireo mpamokatra tsy miankina reo nahazahoana ny fifanarahana tamin'ny Jirama dia ny tolobidy izay niarahana tamin'ny banky iraisam-pirenena. Tsy marina zany raha milaza fa hoe dia nataoko tranotrano ireo zavatra ireo fa dia natao fotsiny izay ampitriana ny Jirama. Tolobidy
niarahana tamin'ny banky iraisam-pireneny reny. Tsy tokony afangaro ny raharaha momba ny jirama manokana amin'ny maha orinasa-mpanjakana azy sy ny fisian'ireo orinasa tsy miankina izay mamokatra herinaratra ao amin'ny tanin'ny jirama, mampiasa ny fitaovan'ny jirama sy ny mpiasan'ny jirama ary mivarotra lafo ny vokatra amin'ny jirama. Aiza ny mangarahara amin'ny fahazoan'izy ireo ny tsena. Rampitso, isy ny fitokanana eny Ambohimanambola. Manahoana ny fifanarahana tamin'izany? Nisy ve ny tolobidy? Ohatrinona no ividianan'ny jirama ny vokatra avy ao aminy? Naverina indray ny appel à la candidature amin'ny pôle anticorruption rafitra iray ao anatin'ny Bianco. Teboka maro mampisalasala ny mpitsara amin'ny famalina ny antso raha ny fanadidina natao. Miantarandrianay. Ny mety antony angambany aloha dia hoe ny tsy mazava amin'ilay mpitsara tsara angambany erisetrako manokana fotsiny mety hoe tsy mazava amin'ilay mpitsara ny tena ho asa ho atao faharoa manarakarak'izay mety hoe ilay asa satria raha mpitsara premier grade zany efa somary efa lehibe zany nefa ny ataoko hoe ny alehibe ny asa ao mety tsy ampavitrika ny olona satria ho asa mafy ny lalànantsika moa mipetraka fa anao fitsarana momba ny infraction économique et financière le izy dia nankinina amin'ny magistrat judiciaire zany raha le la candidature dia mety izay ihany koa ny anisany hoe tsy mampazoto an'ilay mpitsara sasany satria infraction économique et financière zay dia misy ao ambadika izay hoe mety hitsara comptabilité be da be, hitsara compte, hitsara zavatra momba ny vola. Ampany amin'ny teboka mampisalasala ny mpitsara amaly ny appel à la candidature amin'ny pôle anticorruption eto amin'ny fatrana Lamanga izay. Inefatra tamin'ity no naverina io appel à la candidature io. Tsy mbola ampy raha ny fanazavana teo anivon'ny Bianco ireo mitota taratasy voaray ahafahana manolotra anarana 3 amin'ny toerana tsirairay. Vitsy ireo mpitsara namaly ny antso. Vita ihany raha misy recruté fa mbola tsy complet fotsiny satria tsisy mafeno an'ilay critère fa ny critère avy tsy feno ny amin'ilay pôle anticorruption io mbola eto Antananarivo io fa mbola misy pôle anticorruption be da be foana satria farany zany mba voalohany avy ny azoko antoka fotsiny hoe ny pôle anticorruption mbola mibetsaka vatanga metaka ny faratany mafeno critère betsaka mbola complet fotsiny izy atrefa aloha. Isany mahavitsy mitsara mandefa ny taratasy sy maha-kandida azy ihany koa ny fipetratakina amin'ireo asa atao. Critère ho an'ilay président le premier degré zao dia mila mpitsara deuxième grade farafaratsiny dia mila efa niasa 9 taona farafahakeliny. Ho an'ny parquet koa mitovitovy amin'izay ihany ny procureur zany ho an'ny PAC io mila olona deuxième grade dia 9 taona ny asana toy izay koa ireo substitut ao anatiny. Dia ho an'ilay second degré ny aty amin'ny siège sy ny parquet mitovitovy ihany moa ny fepotona iasana ny fanesana zany mpitsara premier grade dia 20 taona ny asana na mpitsara azy. Naembotra ny volana febroary ho avy izao ny fampiarana ity PAC ity ho any eto Antananarivo raha toka ny volana desambra 17 teo no voalaza ametrahana azy. Hatramin'ny faha 13 ny volana janoary ho avy izao ny farafandefasana antota taratasy manana 12 andro ny komita misana ny fandraisana piasa orin'izay anonsivana. Mitombo isatra hatrany ny namony aina raha ny tatitra voaray mahakasika ny fandalovan'ny rivodoza ava tafiakatra 7 ireo maty manerana ny nosy maherin'ny 3 alina sy iray hetsy kosa ireo trabona fanadidina avy hatrany. Raha ny tatitra vonjomaika voaray avy amin'ny BNGRC omaly tamin'ny 7 alina tafiakatra 7 ireo namony aina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ava 20 no tsy hita 12 sy efajato sy 4 alina no nafindra toerana 5 sy 4 sy 3 alina sy iray hetsy no trabona manerana nosy 17 no fotodrafitrasa amin'ny fahasalamana simba. Amin'ireo namony aina ireo ny tao amin'ny faritra Otomatsiatra nahatratra 17 no namony ainy 10 no tao amin'ny faritra Menabe 4 no tao amin'ny faritra Tsinanana 3 no namony ainy tany Vadivavitovinany 2 no tany amin'ny faritra Sofia 2 ihany koa no tany amin'ny faritra Vakinakaratra iray avy kosa ny tao amin'ny faritra Moronmani Boeny ary teto Analamanga. Mikasika ny fanabeazana kosa indray 37 ny Sisko voakasika tamin'ireo fahavoazana rivodoza ava 7 sy 300 ny sekoly voakasika 7 sy 300 ny efitrano fianarana simba tanteraka 30 ny efitrano fianarana ampiasaina andraisana trabona
9,20 ny efitrano simba amin'ny ampahany, 7,20 ny efitrano fianarana ny ala ny tafony, ary 3,703 alina ny mpianatra tsy afaka mianatra noho ireo fahasimbana ireo. Ny distrika ny Brickaville, Manakaratsimo, Vohipeno ary Mananjary no mbola miaina anaty rano miakatra tanteraka ankehitriny. Nahodin'ireo tompon'andraikitra tokony hizara ireo vary 20 gony avy any amin'ny filoham-pirenena ho an'ny Trabona ao Toamasina miteraka savorivory sy torabato tany an-toerana izany. Tsy mbola nisy kosa ny fizarana fanampiana nataony teo anivon'ny BNGRC. Fanadiva Izoro Rafaly. Folo kilao isan'olona izay no anjara vary tokony ho nozaraina ho an'ireo Trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza avy tany Toamasina fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena. Tsy ara-dalàna nefa ny fitsinjarana io vary io raha ny vaovao voaravana ny toerana noho ny fisian'ny fanodikodinana izay nataon'ireo nomena andraikitra izara izany. Antony niteraka ny savorivory tany an-toerana. Nisy tamin'ireo Trabona izay tena mila ny fanampiana no zara raha nahazo iray kopra ny fanazavana. Tsy mbola fantatra hatramin'izao izay nanjavona an'ireo vary tonga ny asabotsy teo iny. Raha ny vaovao voaray hatrany, tsy ampy ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fitaovana ho an'ireo Trabona ny an-toerana. Tsy mbola niroso tamin'ny fizarana ny fanampiana ihany koa ny teo anivon'ny BNGRC izay mbola eo am-panangonana ny isan'ireo Trabona hatramin'izao. Vary 100 lasaka no natolotra ho an'ny Toamasina ka ny 50 lasaka amin'io 100 saka io atokana ho an'ny Toamasina suburbaine. Sandro 420 saka no sisa tao no azo zaraina. Zany nisy nanjavona zany ny ampahana ny antsasany. Ny tompon'andraikitra ny SVM no mitantana an'ilay vary dia ateo tsy fantatra hoe iza no naka an'ilay vary. Saika nahitana savoritaka avokoa ny fizarana an'io fanampiana io nanerana an'ilay boribory tany 10. Misy ny nahazo raha ny tena izy tokony 10 kilao isan'olona no fizarana an'ilay vary. Misy mahazo normal 10 kilao, misy mahazo lasaka izay 10 kilao zay, misy mahazo 10 kilao ary misy mahazo iray kopy. Ny zava-maina misy tsy nahazo ary misy nody fotsiny ny vahoaka Traboina tsy nahazo an'izay fanampiana izay. Avy any amin'ny filoham-pirenena voazara fa avy any amin'ny BNGRC mbola manangona. Raha tsy ahivina, isan'ireo nahitana fahavoazana betsaka indrindra ny tany Toamasina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza avy ny tompon'andraikitra ny Jiramany toerana ohatra izay nilaza fa 900 ny fahasimbana. Ireo faritra iva toa ny Morarano, Tanambao 5 kosa no anisan'ny nahitana fahasimbana tanteraka noho ny arefon'ny foto-drafitrasa. Ampitaina amin'ny alalan'ny lakana nanomboka omaly ireo olona tafajanona noho ny fahatapahan'ny tetezana vohimposa vokatry ny fandalovan'ny rivodoza avy. Déviation hatreto no fantatra fa vahaolana apetraka asolo izany izay andrasana ho vita moa raha ampitsy fanadidiny TNTV Fianaratsoa. Nanomboka ny sabotsy alina teo no nahatapaka ny tetezana etsy vohimposa lalam-pirenena fahafito noho ny fiakaran'ny rano be loatra vokatry ny orany kija nateraky ny rivodoza avy. Nanomboka io sabotsy alina io ihany koa noho ny kiasy tanteraka ny fifamoivoizana taty amin'ny lalam-pirenena fahafito. Mijaly ny mpandeha fiaran-jatony maro no mikitsoka any an-toerana avy amin'ireo faritra samihafa na ny avy any avaratra na ny avy aty atsimo. Misy ny fanararaotana isan-karazany mitaraina ny mpamily sady nandroso sokevitra ihany koa. Eo amin'ilay resaka sécurité tokony andraindraikitra le fanjakana hoe tsy alefa iverina any Ambohimasotsony le tobila satria le gasoil le tamin'ny sabotsy makany kely dia miverina makaty dia rehefa tonga ny ariva asiany gendarme mody ihany matory dia komba hoe mirahina zany le taxi bosy edolo ny janona mba mandraindraikitra le sécurité indraindray tratry ny lalatapaka teo andrano mafana tratry ny lalatapaka zay parara tsy manakoanina sonina na mivoezera satria vola sakafondreo zista hoe nanaposy ny mandra-pihavenany samba. Isan'ireo faritra mitondra faisana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza avy any faritra Menabe. Tsy mbola tonga any an-toerana ny fanampiana mafy aza ny fahavoazana. Miakatra ihany koa ny vidim-piainana any an-toerana ankehitriny noho ny fahatapahan'ny lalana. Fanampanazavana. Ny akon'ny cyclone Nava izay misy taty amin'ny commune rurale de Kopaka, Tsimo de Bemara, district Natsalova, région Menaka. Tena mafy dia mafy tokoa ny fiantraikany navelan'ny rivodoza avy taty aminay satria mananika any amin'ny 500 sy 1000 mahery ny Traboina ary
be dia be ny zavatra simba ny fambolena rehetrarehetra ary 2010 hatramin'izao ny tsy hita popoka zany hoe tsy mbola tafakaveny tsy siany na aiza na aiza dia ankoatran'izay midangana ny vidim-bary aty eo anelanelan'ny 700 ka hatramin'ny 1000 ny kapoaka ny tena natonga ny loza ho mavesatra tokoa manko dia nyreny rano manam-bolo ny rano manam-bolo izay miakatra be ary mifampitohy amin'ireo farihy zany hoe ireo dobo manodidina ny tanàna ka nahatonga ny nahadobo-drano amin'ny commune Dekopaka no ny fahasarotan-dalana izay lazainy eto zany hoe simba tokoa ny lalana amin'izao fotoana izao dia noho izay fahasarotan'izay dia mbola tsisy tokony andraikitra zany ahatonga any an-toerana nanatitra fanampiana na nanatitra zavatra ilaina andavanandro fa mbola tatitra ny nalefanay rehefa nilaza nahazo ny tokony andraikitra hatramin'izao. Tapitatra ny tapany voalohany vaovao dia naraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa no rahantsika fa misokatra ny fisoratana anarana ny fanadinana mpanjakana CEPE ijery ny vokatra ny Rally Dakar 2024 ihany koa isika izay efa miditra amin'ny étape 5 rehefa avy eo ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy ny zokiolona rehefa anaty taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko, mba raisy kely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ah. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers FAV et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. Oltia, teleanaltia. Mr. Sani même là befona. Nena tunami. Manaya, manaraga tele na fela champa son tesi. Ont, nena certo que monterapeta. Tala kun cerfut. Teteli champisa. Sam Blue Line TV tawalene san teleanaro chane. Saf d'une option Tino en Blue Line TV am vidni telo alariar. Fanatanzaanten, fialamboul, sarmitsk, fandarana wan fialakavin. Salvo manirantan tunga vangan en amni panzara Blue Line na kakeno. Blue Line TV, ça fait ça l'indinge. Nanoisantsika ny vaovao aza dia mailaka amin'ny fanapahana karama ny fitondram-panjakana sainga mitavozavoza amaly ny fangatahana mpiasa izay mangataka ny zony amin'ny avancement izay nambaran'ny mpiasa-panjakana any amin'ny faritra izay misedra izay fangatahana tsy misy miaino izay. Fanadia Fezo Rafaly.
tsy mizany eto andrenivohitra intsony ny fitaraina ny mpiasa-panjakana manoloana ny tsy famaliana na fitavozavozany fanjakana amin'ny mala ny fitakian'izy ireo. Tahaka ny zavanitranga tany Antsohi, raha ny fanazavan'ny mpiasa-panjakana iray any an-toerana, tsy misy valiny hatreto ny fangatahana avancement sy échelonnement na fampatsiahivana ny tokony hisondrotana grady. Ny tsin'ny mpiasa-panjakana ny mikesika ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Retirety za tamin'ny taona lasa misy avancement de classe nataoko zany miala taty Ampy tamin'ny mois de mai tamin'ny taona lasa jusqu'à zao zavatra io zany mbola tsy mandatement mbola tsy metain'le fitondràna be vola be volaza io. Zay aty tena be da be olona anankiray fa volaza ny finance eto mbola tsisy mandatement fa tsisy vola olo. Tenga tia lalan'izany fitondrana tsisy vola zay. Vola mahazo be erany avy ny bailleur vao kriena hoe manga lanja. Raha mahitahita ndray mamety tolotsany any finance Antananarivo dia mivoaka. Raha ny fanazavana trany mihazakazaka amin'ny fanapahana karama ny tompona ndraiky mpanjakana, saingy tsy misy kosa ny famariana ny zo sy ny fangatahana ireo fonksionera. Voakasika ity tsy fisian'ny mandatement ny avancement sy ny échelonnement ity avokoa ny mpiasa-panjakana misehatra maro any an-toerana toy ny mpampianatra, mpitsabo, mpandrarany fonja sy ny maro hafa. Tsy ny ao Antsohi ihany anefa no ahitana izany tranga izany tsy andraisana fitarainana. Antsoavo sy fanairana no ataon'izy ireo ho an'ny mpitondra sy ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Sarotsaro-panadiovana izay no azo isokajina ny andro natokana amin'ny fanadiovana omaly raha ny zava-misy androany dia efa mitoby. Teny rehetra teny ny fako amin'ny ankapobeny ho an'ny olon-tsotra izay nanaovana fanadadiana tsy mahafapo ny fandraisana andraikitra eny amin'ny fangalana fako eraky ny fokotany eny. Michel Arnarzon. Fandraofana ireo fako isaky ny fokotany saika indray isan-kerinandro raha ny fanazavana ireo olon-tsotra nanaovana fanadiadiana. Ampy raha fokotany vitsivitsy-ponina sainga misavovona kosa ho an'ireo fokotany be ponina. Ohatra ny tsakoron-drano fokotany misy anay fa tsy dia misy pakafako savovona be le fako eo akoron-drano indraindray indroa indraindray arakaraka ihany. Misy vola fokotany aloha le tsy paipaika isaky ny any sy ambola tombo fa mbola tsisy naka. Eny Ambohimanarina zao ny toerana misy anay fangalana fako fe. Isaky ny tena isaky zoma ihany. Isaka sabotsy angamba izay ny any aminay misy maka koa. Rehefa le misy anareo? Eny Manjakaray. Ka hitanao le fakana fako mako ny any anay zao isaky ny fokotany atrano zany dia mamela lakilosy izy dia mety aloha isaka sabotsy mety. Ray andro taorian'ny andro fanadiovana nanetriketrika omaly madio amin'ny ampahany ny tanàna Antananarivo androany. Fokotany iray eto andrenivohitra ny fokotany Ampahibe. Tahaka izao no hita androany misavovona ny fako. Tsy maraka raha ny fanazavany ireo mpakafako ary efa talohan'ny rivodoza ava no tonga farany. Efa talohan'ny taom-baovao. Naka fako ty ankamia. Fokotany mametsaka anay eto dia manadio an'ity tsy paritaka amin'ny lalana. Tsisy kamionaka teo maro. Tamin'ilay siklona vahiny zao nitapaka daholo ny ravinkaazon'ny olona dia izay no tena nabetsaka an'io dia mbola tsisy naka. Efa tokony haka izany izao tamin'ity izy tsisy. Sarotsaro-pahadiovana ihany no azo isokajiana ny andro omaly raha ny teto andrenivohitra manokana no jerena. Androany niverina amin'ny laony ny fifamezivezena. Tsy nazona fanazavana kosa ny avy eo anivo ny samiva. Raha ny fantatra tokony ho isan'andro ny fandraofana ireo fako eto andrenivohitra. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia mpikambana miisa 3 ao anatin'ny CCS Antananarivo no nahato tsy ho isan'ny mpikambana ara-dalàna ao anatin'ity syndika ity. Ny tsy fanara-dalàna miverimberina ny fahadisoana matetitetika no isan'ny tarika izany taorinany latsabato miafina natao teny amin'ny Amphidis Ankatso tamin'ity androany ity. Mioramatra. Mpikambana 3 ao anatin'ny CCS Antananarivo no nahato tsy ho isan'ny mpikambana ara-dalàna ao anatin'ity syndika ity intsony. Io no tapaka taorian'ny fivorimbena ataon'ireo mpikambana ao amin'ny CCS teny amin'ny Amphidis Ankatso. Ny tsy fanajana ny satita sy ny fitsipika anatin'ny mifeny CCS, ny famirimerenana adisoana, ny famadiana ny syndika, ireo no isan'ny antony nandraisan'ny mpikambana io fanapahan-kevitra io. Tamin'ny alalan'ny latsabato miafina no nandraisana io fanapahan-kevitra io.
telo amby fitopolo amby zato ny isan'ireo mpikambana nanatsabato ka ny 7 amby 10 amby zato nanaiky ny fampiatona ireo mpikambana telo, ny telo tsy nanaiky ary ny ambo ny vato fotsy. Ankoatr'izany, mitohy hatrany ny fitakiana ataon'ny syndikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra hatramin'izao ary tapaka nandritra ny fivorimbe fa mafisina ny fitakiana amin'ny alalan'ny fampiatona ny asa fampianarana sy ny fikarohana atao eny amin'ny Université n'Antananarivo sy ireo foibe mpikarohana eto Antananarivo ary mety afara amin'ny tsy famoahana ny voka-panadinana raha tsy misy ny valiny azo sapain-tanana. Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana CPE amin'ny ity taona ity tsy misy fiovana ny datim-panadinana ofisialy hatreto. Samy manampy ora fianarana kosa ireo sekoly ho fanenjehana ny fandaharam-pianarana. Fanadimy ora mantratrany. 9 janoary ka hatramin'ny 9 martsa amin'ny 4 ariva ny fepotona ahafahana manatanteraka ny fisoratana anarana ho amin'ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taona ity. Hatreto, tsy misy miova ny fandaharam-pianarana efa napetraka hatramin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Ity fizaram-potoana faharoa ity ihany koa no hanenjehana ireo fandaharana tsy tratra tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Ho an'ny sekoly nanaovana fanadihadiana, tsy maintsy ampitomboina ny ora fianarana indrindra ho an'ireo kilasy hiatrika ny fanadinam-panjakana ahafahana mavita ireo fandaharam-potoana rehetra. Raha malala moa zavatra nitranga zany nandritra ny ity taom-pianarana ity hoe novambra zay vao niditra avy eo indray mbola misy an'ireny tranga loza voajanahary reny zany dia lasa niembotra kely koa ny fidirana tamin'ity 3 volana faharoa ity. Dia arak'izay moa zany efa misy ny fomba hoe entina manarina izay rehetrarehetra izay. Ohatra fotsiny zany ohatra zany mirava amin'ny efatra dia aorianan'izay mbola misy ny cours de rattrapage zany ho an'ireo ankizy izay tsy maharaka. Ankoatra izay, efa miroso amin'ny fandrafetana ny laza-adina ihany koa ny eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Laza-adina izay miainga avy ny fotony. Voatazona ho amin'ny faha 1 Jolay ny daty ofisialy hatreto. Fanomanana ny ataontsika hoe proposition na sujet d'examen dia mianga avy any amin'ny sekoly, mianga avy any amin'ny Cisco dia avy eo zareo mandefa an'izany ty anivon'ny ministère central zany ministère foibe dia zay aty amin'ny ministère foibe zany no mifantina an'izany laza-adina zany dia amin'izay fotoana izay zany tsika vao afaka manomboka ny ataontsika hoe famboly volana le sujet, ny impression, ny sujet sy dia hatreto aloha zany miaraka fantatsika dia mbola voatazona amin'ny 1 Jolay zany ny anaovana fanadinam-panjakana CPE raha ny vaovao maripotra sy ananantsika amin'izao fotoana izao. Maritra efa bolana eo no eo ny fanomanana sy ny fandrafetana izay laza-adina izay. Laza-adina miisa 3 kosa no isafidianana rehefa tonga eny amin'ny ministera ireo laza-adina avy ny fotony. Samy manana ny laza-adina ny isaky ny faritany amin'ny fanadinam-panjakana voalohany. Ankoatr'izay, maimaimpoana ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC raha ny fanazavana nomeny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Miantso amin'ny fandraisana andraikitra avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanana mpivarotra ao amin'ny pavillon Analakely ny amin'ny tokony hanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny manodidina. Efa maro ny dingana natao saingy mbola tsy misy vokany izany hatreto. Fanadimy ora manitra. Tsy voafehintsony tsy fandriam-pahalemana sy ny loto eny amin'ny pavillon Analakely vokatry ny forongatr'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny manodidina. Mitaraina noho izany ireo mpivarotra ara-dalàna ao amin'ity pavillon ity ary miantso ny commune Antananarivo renivohitra mba handray andraikitra amin'ny fanadiovana sy ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Raha ny fanadihadiana natao, efa maro ny dingana nolalovan'ny ireto mpivarotra ireto saingy tsy mbola nahitana vokany izany hatramin'izao. Miteraka fatiantoka ho an'ireto mpivarotra ireto araka izany ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana eny amin'ny manodidina. Efa nisy fangatahana fionana ihany koa nataonay tamin'ny ramatoa ben'ny tanàna fa tsy nahazo izay. Fisian'ny mpivarotra amoron-dalana amin'ny tsenanay dia averiko ihany ny teniko teo hoe na ny parking aza tsy misy. Dia sady tsisy parking ho an'ny mpiantsena no tsy misy parking ho anay mpivarotra raha ohatra hoe ampiditra entana zany zay dia tsisy parking lasa any Ambojatovo na any Mandrosoa tomobile. Nefa zay raha tsy manana entana amidy inona moa zany no hoe ilana an'ilay izy. Io nefa amin'ny fivelomanay ary maro aminay ireo aneny hoe tena hoe io moa zany efa antom-pivelomana. Raha ny antotanisa voaray, pavillon miisa 700 ny ao Analakely amin'izao fotoana izao ary mamelona fianakaviana aman'arivony. Hatreto,
tsy mety voafehin'ny komina Antananarivo renivohitra ny olona ny tsena sy ny mpivarotra amoron-dalana. Tranga izay mampanongatra ihany koa ny tsy fandriampahalemana sy ny loto manerana ny tanàna. Efa nanambara ihany koa ny teo anivon'ny komina ny faran'ny taona lasa teo fa tsy hikitika ireo mpivarotra amoron-dalana intsony. Mbola nampitsofina ihany ve ny komina manoloana io fangatahany mpivarotra io. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia efa miditra anatin'ny étape 5 ny rally Dakar 24 andiany fa efapolo amin'ity azakazaka lavitra fiarakodia ity ary andiany efapolo kosa ho an'ny Dakar izay atao any Amerika Atsimo. Vokatra ary entiny Hakim Kolor. Ny roso tamin'ny dingana fahadimy omaly ireo mpifaninana amin'ny rally Dakar 24 izay nainga atao San Juan de Marcona ny azon'ny Arequipa izay mbola ao Peroa hatrany aloha. Etape izay nanana ala virandalana ny refy 770 km izany izay 970 no épreuve spéciale ny fananana ho an'ny moto sy ny quad raha 770 km izay nisy ny épreuve spéciale 870 kosa no anjaran'ny fiara sy ny camion. Etape fasika tanteraka izay nanahirana ireo mpifaninana rehetra na moto izany na fiara. Etape fahadimy izay lasan'ilay Espagnol Rohan Barreda Borta nitondra Honda CRF 450 rally lasa folo mitra sy 40 sekondra teo alohan'ilay mpanamory autrichiana Matthias Walkner nitondra KTM 450 rally replica raha ilay argentin Kevin Benavides no fahatelo taraiky 12 mitra sy 20 sekondra tamin'ilay Espagnol izy no team Honda faharoa tafitra podium raha Antoine Meo no faharoan'ny KTM tafitra tao anaty top 5 ity mpanamory frantsay ity izay tany amin'ny larana faefatra tamin'ity étape 5 ity ary mpanamory Yamaha Adrien Van Beveren no nanakaton'ny top 5 very 14 mitra sy 10 sekondra tamin'ny Rohan Barreda Borta fa raha eo amin'ny filarana amin'ny akapobeany dia ity mpanamory Yamaha ity no mbola mitarika vonjimaiky raha Kevin Benavides no faharoa ary Matthias Walkner no manakatona ny podium. Teo amin'ny fiara indray raha nahazo ilay etape faefatra i Sébastien Loeb mitondra Peugeot 3008 Dakar Maxi ary dia mbola nieritreritra ny ahazo ilay dingana fahadimy dia ny farana tao anaty lavaka ny Dakar 24 ho azy Daniel Elena tao anaty ranomasina ihany koa no ny hafaran'ny Dakar 24 ho an'ny Azid Al Raji izay nitondra Mini X-Red. Maro ireo mpanamory izay very fotoana taraiky tao anaty fasika nisan'ny Miko Hirvonen zany tao ihany koa i Carlos Sainz ary ilay Qatari Nasser Alatia nisy ihany koa nefa ireo izay afaka tamin'ireo sedra rehetra ireo. Ilay Français Stéphane Peterancel nitondra Peugeot 3008 Dakar Maxi no nahazo ity étape 5 ity raha nanaraka 4 mitra sy 12 sekondra teo amin'ny larana faharoa i Bernard Ten Brink nitondra Toyota Hilux ary ilay sud-africain Geniel de Villiers no nakatona ny podium fiara mbola atao amin'ny team Toyota Gazoo hatrany very 12 mitra sy 17 sekondra tamin'ilay frantsay mbola mitarika vonjimaiky arak'izany Stéphane Peterancel raha i Carlos Sainz no faharoa ary Bernard Ten Brink no manakatona ny podium vokatra vonjimaiky. Tontolo ny kitra kosa indray dia mitohy omaly ary mbola hitohy ihany io ala ny Copa del Rey any Espagne any raha nivokatra omaly tafiakatra avokoa Deportivo Alaves, Leganés ary Real de Madrid any io ala kosa ny anjarany FC Barcelone. Miantarandriana nanomboka ny 7 janoary teo ny lalonverina amin'ny Coupe du Roi ny Espagne. Tafakatra voalohany tamin'izany ny Atletico Madrid raha ny fanandrina tamin'ny Lleida sy Valence izay nifandona tamin'ny Las Palmas. Tamin'ireo lalao tontosaina omaly kosa dia nandresy ny Deportivo Alaves tamin'ny sarono ohatra amin'ny Formentera na dia resy tamin'ny sarono iray aza i Leganés rehefa nifanandrina ny Villarreal. Mbola tafiakatra ihany izy ireo. Ny Saraka Tsahal rono roa i Real Madrid raha nandray any Numancia. Tafiakatra amin'ny lalao manasa-dalana ihany koa ny Merengue na Tsahal aza ny vokatra satria efa nandresy telo ohatra izy ireo tamin'ny lalao mandroso. Lalao telo kosa no tontosaina ny alina. I Sevilla no ifandona ny Cadiz, Levante ifanandrina ny Espanyol Barcelone ary Barcelone nandray any Celta Vigo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia 7 taona tao aorianan'ny Révolution Jasmin naneho ny tsy fankasitrahana tanteraka ny fepetra entina hitantanana ny firenena ny vahoaka ao Tunisie. Nisy ny fivandonana niseho nandritra ny 3 andro tamina tanan-dehibe maro tany amin'ny toerana fanidina amin'ny sariny France 24. Fifandomana samihafa, mpitandro filaminana maro sy mpanao fihetsiketsehana maro mifanandrina. Tao anatin'ny andro vitsy-monja tanan-dehibe efa 20 no may tany Tunisie, vokatra ny fiakaram-bidy voalazo amin'ny lalàna momba ny teti-bola-panjakana. Nilamina ihany anefa ny tany an-toerana tany am-piandohana. Herinandro lasa izay, tanora mpikambana amin'ny fikambanana Kesconatan no nanentana ny olona teny an-dalambe momba ny fidangany vidim-piainana. Tsy ny fiakaran'ny TVA ho 500 isanjato na ny fiakaran'ny vidy solika ihany no mampanany Tunisianina fa ny fiantraikan'izany efa niakatra sahady ohatra ny vidin'ny voankazo sy ny legioma.
Tena foana mihitsy ny tsena, tsy afaka manao ratatouille intsony ny olona. Ny kilao ny voanjobory zao efa ho 20 dinara. Tena 20 dinara mihitsy ve ny kilao fa inona loatra ity? Ho an'ny minisitry ny varotra, ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana lany tamin'ny volana desambra teo dia ilaina ihany ho fanarenana ny toe-karena. Il y a des réformes pour limiter le déficit budgétaire essentiellement. Misy ny fanavaozana hamerana ny fatiantoka sy ny tsy fahampian'ny vola indrindra satria raha mbola tsy ampy ny vola tsy maintsy hiakatra ny vidim-piainana ary mba ahafahana mametra ny tsy fahampian'ny vola tsy maintsy ampiakarina ny vola miditra ho an'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampiakarana ny taxe ary izany rehetra izany tsy maintsy hitondra fotoatsarotra ho an'ny Tunisie fa ilaina ihany koa nefa mba hanadiovana ny fitantanam-bolam-panjakana. Pour pouvoir assainir les finances publiques, pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Taoriny tetezamita politika nanamarika ny firenena taona vitsy izay miatrika fahasarotana ara-toe-karena indray ankehitriny ny firenena tunisiana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao-songadana tamin'ity alina ity. 20 andro mialohan'ny katonan'ny fanavaozana isa-taona ny lisitry ny mpifidy vitsy dia vitsy tsy araka ny vinana apetraky ny seny ny fitombon'ny isan'ny mpifidy raha ny teto Antananarivo renivohitra. Tsy marina ny filazana fa nisy kitrano an-trano nazahoan'ny orinasa tsy miankina ny tsena eo anivon'ny Jirama hoy ny tompony andraikitra raha niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Mifanohatra amin'izany anefa ny zavatra hita sy ny zavatra misy. Tafakatra 7 no isan'ny namoniainy manerana ny nosy makasika ny fandalovan'ny rivodoza ava mahery ny 3 alina sy 2 hetsy kosa ireo trabona. Izay marina vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany sorana monokany ihany koa ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Tomasina DSTV Antsiranana TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Fivoaran'ny teknolojia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga afa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savidy une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.